Lehilahy iray 5 taona mpiasa eo anivony seranam-piaramanidina no namoyiny ainy voasintony ray akteran'ny Airbus A319 any kompania mpitaterana anabakabaka Voltea ny androany talata 8 Jolay. Fiaramanidina teo ampiangana izay saika hazo any Espagne tao amin'ny seranam-piaramanidina mila Bergamo Italia no nitranga ny loza. Natsahatra daolo ny sidina rehetra mifandray amin'ny seranana io ny androany. Araka izay fanaontsika isan'andro moa dia betsaka ny zavatra zay hozarentsika ato fa mialohany izany zavadrehetra izany dia mbola entaniko foana ianareo mba hiabone ny chaîne, entaniko ihany koa ianareo mba hanao j'aime ny vidéo indrindra hametraka ny commentaire. Dia aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohany hirisoantsika amin'ny resaka zay fanaovantsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abone vetivety ary ny chaîne atsika. Mikasika an'ilay haitrano mahatsiravina izay niseho tany Ampasimbe, raha araka ny vaovao moa dia efa tonga ireo fitaovana fanomezana avy amin'ny fitondram-panjakana. Nozaraina ny andron'ny 7 Jolay 2024 ireo fitaovana fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana Foibe ho an'ireo vahoaka Traboina vokatry ny haitrano mahatsiravina niseho tao Ampasimbe commune Antonibe district Analalava. Vary amin'ny gony ary voamaina, lamba firakotra, lamba amin'ny balina, menaka sy ny kojakoja ilaina ao anatin'ny tokantrano sy ny sisa ireo no tonga ireo noho ny fangatahana nataony Andriamatoa sy ny bava-mahoaka voafita ho Analalava Soflira Prinsia. Nizara izany tany antoerana moa dia ireo hiraka nalefa Andriamatoa sy ny bava-mahoaka dia ny assistant parlementaire, ny talempakitra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy Sofia ary ny talempakitra ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanajarena ny tany. Ny talempakitra ny tanora sy ny fanatanjahantena Sofia ireto farany izay manampy ara-teknika amin'ny hanafanganana ny fanarenana ny tranony ireo olona Traboina. Tsy ahivina ihany fa tokantrano miisa 520 no lasibatry ny afo tamin'ny iny herinandro iny. Nandefa hiraka sy fanampiana avy hatrany Ramatoa Soflira Prinsia rehefa nandre ny loza sady nandefa fangatahana tamin'ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny tokony hanafainganana ny fanampiana ho an'ireo vahoaka. Ankehitriny tonga izany nitondra teny fisaorana ny filoha Andry Rajoelina, ny Prime Ministre, ny Vipanina Majanga sy BNGRC ary ireo talempakitra tonga nampy ireo fokon'olona nisitraka fanampiana sy fanomezana ary mbola miandrandra fiahina hatrany mandra-pahisian'ny tanjaka ho azy ireo. Fa ity anankiray ity kosa dia fankalazana ny faha-80 taona nijoroan'ny lycée moderne Ampefiloha. Notokanana tamin'ny fomba ofisialy omaly ny fantsondrano natolotra Andriamatoa filohany Antermira Ndohola. Araka ny fampanantenana nataony Andriamatoa General Ravalomanana Richard filohany Antermira Ndohola nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ny faha-80 taona nijoroan'ny lycée moderne Ampefiloha dia vita soa amantsara ary notokanana tamin'ny fomba ofisialy ny alatsinainy fa 7 Jolay 2024 ny fantsondrano ho famatsiana rano fisotro madio ny sekoly ho tsangambaton'ny fankalazana. Ankoatra zay dia natolotra omaly ihany koa ny taliky milina lehibe mpamokatra herinaratra. Natolotra moa izany milina lehibe mpamokatra herinaratra izany mba ahafahan'ireo mpianatra miatrika ampitoniana ny fianarana indrindra ny fanadina am-panjakana. Marina fa fiarah-miasa tamin'ny orinasa God Ambilo izay tantanan'ny Andriamatoa Bekas John no nafahana nanao ny fantsondrano. Raha tsy ahivina dia nosafidian'ny lycée moderne Ampefiloha manokana ho ray-piahin'ny fankalazana Andriamatoa filohan'ny Antermira Ndohola amin'ny maharay aman-dreny eto amin'ny firenena sy amin'ny mahamainty molaliny sekoly azy. Tao amin'ny lycée moderne Ampefiloha no nianatra ny tenany nanomboka ny kilasy faha-enina ka hatramin'ny kilasy famaranana ny taona 3,700 ka hatramin'ny taona 7,700. Isan'ny ireo mpianatra sangany sy namiratra izy tamin'izany satria dia ny tanany laharana voalohany foana tao an-dakilasy. Rehefa avy nilaza sy avy niresaka ny mikasika aniny filohan'ny Antermira Ndohola Andriamatoa Richard Ravalomanana iny isika dia ndeha risika hivadika kely any Tanjombato. Norobainy Jolahy ny vola 70 tapitrisa ariary.
No tafihin jolahy miisa 12 misaron-tava sy mironiky fitaovam-piadiana toy ny basy sy ny sabatra ny tokantrano iray tetsy ankady Tanjombato tamin'ny 12 ora alina ny androny iny alahady lasa teo iny. Nodarohony ireo olon-dratsy nandritra ny fanafihana ny raim-pianakaviana tompotrano ka naratra mafy. Ity farany izay voalaza fa mpandraharaha amina orinasa fivarotana fiara eto Antananarivo. Lasany izy ireo tamin'izany ny vola mitentina 70 tapitrisa ariary niaraka tamina finday maromaro. Tombanana hotely tapitrisa ariary teo no eo ihany koa ny tetibidiny ireo entana very. Nitsoka ireo jolahy taorian'ny fandrobana fa efa nametraka fitoriana eny anivon'ny mpitandro ny filaminana ireo fianakaviana lasibatra. Izany moa ny zavanisy sy ny zavantranga teny Tanjombato raha araka ny loharanom-baovao izay navoaka ny taratra koa dia azareko kely aminareo. Rehefa avy niresaka sy nilaza ny mikasika aniny fanafihana amin'ny tampiadiana izay niseho tany Tanjombato iny moa isika dia ndeharisika hilaza kely ny mikasika an'ity zavatra anankiray ity. Efa 5 no maty any Texasy, 20 zaza, 30 mbola tsy hita. Niakatra 5 ny isan'ny maty tamin'ny elairany be tany Texas tamin'ny zoma maraina ka ny 20 amin'ireo dia zaza avokoa. Mbola misy olona tsy latsaky ny 30 koa mbola tsy hita hatreto. Nisy andianam-pamonjy vona avy any Mexique voatonga hanampy ireo olona mikaroka ireo olona mbola tsy hita. Efa manomboka amin'izay ny fifanomezantsiny ary voalaza fa ny fandroahana mpiasa betsaka tamin'ny sampandraharaha mpamantatra toetrandro izay nataon'ny fitondrana Trump no isan'ny nahatonga ny fanerana ho tarana tsy nisy. Izany moa ny fivoarany ity tranga malaza maneran-tany ity. Efa 5 no maty any Texasy, 20 zaza, 30 mbola tsy hita araka izay efa nolazaintsika teo. Ny vaovao malaza sy ny mahoraka amin'ny sika miteny izao moa dia resaka fitokonana tambabe izay eo ambonan'ny mpiasa rehetra ao amin'ny Jirama izay ho tanterahana rahampitso. Hiroso amin'ny fitokonana vaobe ireo mpiasa Jirama manerana ny nosy manomboka rahampitso ho fanoherana ny fanovana ny satany orinasa hidirana ao anatin'ny drafitra fanarenana ka hametrahana ny sata vaovao hanomezana vahana ny tsy miankina ka ho orinasa arabavitra ny orinasa tsy hanavahana anarana. Araka ny vaovao miparitaka moa dia tsy misy miasa avokoa noho ny zany ireo mpiasa ary hikatona avokoa ny toeram-piasana. Hifampitaona eny soanerana avokoa ireo mpiasa ny Jirama eto Antananarivo ny andro ny rahampitso. Anisan'ny vaovao malaza sy mahoraka amin'izao fotoana izao moa izany vaovao izany harantsika ato ihany ny tony izay rahampitso ary hozarentsika ato ihany koa. Tompoko vavy izy tompoko lahy zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vitany haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iaty misesisesy zay fa tsy halaviana ny resaka hametra beloma izahay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy amin'ny manaraka indray eo.